Salama daholo am'izao fotoana izao dia iaraha mahita fa mafana dia mafana ny resaka fampielezan-kevitra izay hita manerana ny nosy moa izany fampielezan-kevitra izany amin'izao ankehitriny izao izay ataon'ireo kandida ho ben'ny tanàna izay ho fidiana amin'ny faha 12 ny volana desambra ho avy izao. Samy miezaky ny manao aintso zavatra moa izy ireo amin'izay fanaovana fampielezan-kevitra izay mba handresy lahatra ireo vahoaka izay mba hifidy azy amin'izay fotoanan'ny fifidianana izay. Ka maro ny zavatra hita sy ny zavatra mandalo mandritra izay fampielezan-kevitra izay ataon'ireo kandida ho ben'ny tanàna izay ao moa ireo izay miantsy ady etsy eroa, ao ihany koa ireo izay miezaky ny mifanaratsy mba ahazona ny fony vahoaka izay ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay rehefa isan'andro eto. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Any ambany zany mafana ny fampielezan-kevitra amin'izao fotoana izao. Samy manao izay vitany sy heveriny handresen-dahatra ny vahoaka hifidy azy ireo kandida ho ben'ny tanàna ao amin'ny commune ambonivohitry ny Ambanja. Milaza ny mpomba any kandida larana voalohany fa tsy tokony omena aningahy lapota intsony ny fitantanana any tanànany Ambanja noho naratsy-toetry izay ananany. Olona tsy mendrika hitokisana sy mora mivadika rehefa mahazo toerana dia mieboebo manampatra ny fahefany. Efa lasibatra izany ny sekretera jeneraly ny commune ambonivohitry ny Ambanja sy ny mpanolontsaina izay nandany vola tamin'ny fanohanana kanefa mbola niadivany ihany. Tsy resahana intsony ireo tsindry mahazo ny mpiasa eo anivon'ny commune sy ny vahoaka izay velony taraina amin'ny fomba ratsiny sy ny maro hafa. Manoloana izay dia mamaly ny fanakinana izay mahazo azy ny kandida larana faharoa ireo ny mpomba azy fa ingahalapota ihany no afaka mampandroso ny commune ambonivohitry ny Ambanja ary tsy misy mahasolo azy hatreto. Mafana araka izany ny fampielezan-kevitra ao Ambanja satria manomboka mitady olom-baovao hametrahana fatokisana ny fitondram-panjakana fa tsy nahomby ilay teo aloha. Izany no antony nanendreny sasany ny kandida larana voalohany ho ben'ny tanàna natolotry ny Irmar ao an-toeranao. Voalaza fa tsy nisy zavatra vita ilay nitondra teo aloha ka mialokaloka amin'ireo fanamboaran-dalana nataon'ny fanjakana Foibe na projet présidentiel. Arahantsika eto araka izany ny mety ho toy ny voka-pifidianana ao Ambanja zao amin'izao fifidianana izay ho atao amin'ny faha 10 ny volana desambra izao. Mbola ao anatin'izay resaka fifidianana ben'ny tanàna izay hatrany moa dia naneho hevitra imonja roandefo izay kandida ny ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao. Tsy eken'olona nitetika asanao rehefa tsy manana fahefana ianao ho hiatrany ny tenany raha naneho ny heviny tamin'iny andro ny faha 17 ny volana novambra lasa teo iny. Mifototra amin'ny fanarenana any Antananarivo no tanjona sy ny vinanasako ho izy hatrany. Fampandrosoana lovain-jafy no hapetrakay mba ho lovainy taranaka. Tsy eken'ny hafa nefa nitetika asanao rehefa tsy manana fahefana hahafahana manatanteraka an'izany ka izany nanosika hilatsaka ho ben'ny tanàna ny Antananarivo ho hiatrany ny tenany raha nitondra ny fanazavany mahakasika an'izao fanapahan-keviny amin'ny firitsahan-kofidiany ao Antananarivo renivohitra izao. Malagasy mifanampy asa no mampandroso ho hiatrany ireo izay mpomba any Teny Razafinjoelina. Teny Soarano Behoririka Andravoangy Amboditsiry tamin'ny andro ny faha 17 ny volana novambra iny ny kandida larana faharoa izay Teny Razafinjoelina nanamafy hatrany fa asa no atao mba hampandroso. Tsy mampanantena zavatra tsy ho vita na mampanofy zavatra tsy ho tanteraka akory fa izay vita no lazaina. Anisan'ireo asa vita hita mivaingana ary ampiasaina sy misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro zao ny lavadrano hahazona rano fidiovana, asa fanadiovana ny tanàna sy tatatra ary ny fametrahana ny jiro amin'ny elakelan-trano. Ny fampitsinjo dia mifampihaino isika ary tsy maintsy mifanampy ho hiatrany Teny Razafinjoelina izay ilay hoe malagasy mifanampy ho izy hatrany
raha nitondra ny teny fanazavany mahakasika an'izao firotsahan-kofidiny amin'ny fampelezan-kevitra izay ataony izao. Mbola ao anatiny izao fampelezan-kevitra izao hatrany teny ananisana teny toy izay efa nitranga tamin'ireo fifidianana teo aloha dia raikitra indraiky ny fanangonana ny dika mitovy amin'ny karapanondry pirenena teny ananisana teny nangonina sy nalaina sary ny karapanondry ary hampanantenana vola ihany koa ireo vahoaka izay nilahatra teny. Soratana anaty registra manokana avokoa ny anaran'ireo olo-pirenena nilahatra hatramin'ny 4 maraina. Nilaza ho tereny tsy fananana moa ireo olona ireo ka izay nahatonga azy ireo nilahatra teny nanisana teny nitondra an'izay karapanondry pirenenan'izy ireo izay. Eny io moa zany tsy tokony fanometsiny satria ny kandidat tsirairay dia samy mitady ny ezaka rehetra izay ho hitany fa mety hahalany azy amin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna izao satria vola ihany no miasa eo ary ny firotsahan-kofidina izany dia fandaniam-bola no ahombadika an'izay ka tsy maintsy manao stratezika rehetra ireo kandida mba hampandany azy amin'izao fifidianana ho avy izao izay atao izany rehetra izany mba hambabo ny fony vahoaka tsirairay mba hifidy azy amin'izay fifidianana ho avy izay. Eo amin'ny resaka vola avy any amin'ny FMI indray mbola tsy namoaka vola ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena ho an'i Madagasikara. Tsy mahafa-po ny mpiara-mombona antoka ny fisiny mpitondra ankehitriny tsy fahombiazana izany na inona no filaza fa izao aleo isika samy malagasy aloha no hitaky ny mangarahara amin'ny nampiasan'ny mpitondra ny volantsika satria miankina amin'io ny fiainantsika rehetra. Izany no mahatonga anainy saradalana ary tsy mitsahatra manaitra ny rehetra amin'izay karazana lesoka sy tsy fetezana amin'ny fomba fitantanana rehetra izay. Hoy hatrany Andriamatoa Hajo Andriany Anarivelo. Misy antony ny mpamatsy vola matoa mandray fanapahan-kevitra toy izao. Tsy izy ireo anefa no isahirana eto raha misy ny sampona fa isika ihany. Noho izany dia tokony sarotiny ary mila sahy isika hiaro tombotsoa iombonantsika. Hoy hatrany ity ministry ny asa vaventy teo aloha ity Andriamatoa Hajo Andriany Anarivelo tao amin'ny pejiny tao. Nahemotry ny banky iraisam-pirenena ihany koa ny fanomezana ny tohana arabola i Madagasikara izay mitentina $100. Voalaza fa tsy nahafeno fepetra no takiny ny gouvernemanta malagasy ka anton'izao fanapahan-kevitra izay noraisin'izy ireo izao. Nidingana famoahana ity vola ity izay tokony efa ho vita tamin'ny volana septambra lasa teo iny mialohany hamoahana azy amin'ny volana desambra ho avy izao nefa izao nahemotry ny banky iraisam-pirenena izao amin'ny farany 3 volana voalohany ny taona 2024. Tsy hivana fa efa nahemotry ny FMI amin'ny febroary 2024 ny famoahana ny vola izay mitentina $300. Anjaran'ny Madagasikara amin'ny fanarahana FEC na faculté élargie de crédit sy FRD na facilité pour la résilience et durabilité noho ny tsy fanajana ny fampantenana nataon'ny gouvernemanta izay natao tao anatin'ny lettre d'intention nalefa ny Christian Tsay tany amin'ny Kristalina Georgieva tale general ny FMI izay nisoloany ministry ny toe-karena sy ny vola mikasika ny fanafoanana sy fametrahana ny vidintsoloka ary ny fametrahana ny vidintsoloka araky ny tokony ho izy. Izay sy zay moa ny tomboko lasy tomboko vavy ny mahakasika an'ity videontsika ity ka misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.